Manatra ny araba topilasy tovovavy ny fanarana maheleno rahanao manomboka eto dia manasanao anaraka izany hatramin'ny farany amin'ity alahady fahavalambin'ny folo ny volana May ity. Miarabanao mbola dia miarabany koa tsika rehetra mpity fanatanjahantena amin'izao alina izao taranja baolina kitra sy ny taranja baolina lavalava ary ny taranja basketball no resantsika betsaka amin'ity ariva ity. Baolina kitra ary nentsika manokatra izany satria dia nandray lalao raisam-pirenentsika tany mikanjara be mananjara tany Mahajanga. Nivoaka nandresy tamin'ny isa roa iray ny ekipa pirenena malagasy raha nihaona tamin'ny ekipa pireneny Uganda lalao savarana Anto Mandroso amin'ny fifanitsanana ho an'ny kanina 5-20 sy 2 lalao Mandroso izy ity araka ny ambara teo disatokana zany no tombony azo ny ekipa pirenena tamin'izay lalao izay mialohan'ny atrenina ny lalao verina amin'ny 17 ny volana May. Tamisa ronoray no nanisety ekipan'ny Madagasikara ny kiranina avy any Uganda nandritra ny timbona fifanitsanana ny fiakarana ny amin'ny kanina 5-20 atao any Maroka. Olona voalohany maty ny fanevany maty eo amin'ny minitra fahafito amin'ny alalan'ny penalty rehefa nanao adosoana tamin'ny Carolus ny dombolaharana Uganda. Mbola anampin'ny dombolaharana Malagasy mila ravimahatra any Algérie Carolus ihany izany baolina tafiditra izany teo amin'ny minitra faha-efatra amby roapolo taorina mitolotra tsara petraka avy amin'ny Henri Charles Gladison. Teo amin'ny izana faharoa dia miezaka hatrany ny Malagasy nanitatra ny isa teny amin'ny Solaitra be. Teo amin'ny minitra faha-efatra amby dimapolo dia mbola nanao fadisoana tamin'ny Carolus indray ny kanitsatsika azy ny zareo kiranina Uganda ka nahazo penalty fanoloan'indray ny Malagasy. Somaty ny fanevahimany izany ny penalty izany ka nijanona roa ohatra ihany misy any koa ny baolina iray izay tiako Fabrice teo amin'ny minitra faha-roa amby fitopolo rehefa voasaka ny voasaka azy ihany izany. Tany amin'ny fotoana fanampy kosa vao nahita ny isa iray nanenananenamena misy zareo vahiny tamin'ny alalan'ny penalty rehefa nandray tanana iperamita ao anatin'ny fahatry 9 Olona tafiditra tamin'ny alalan'ny penalty tany amin'ny minitra fahatelo amby sivifolo nahatonga misa roa iray. Tamin'ny ankapobeny dia nanjaka amin'ny Malagasy ny fananjakan'ny zareo Uganda dia mety fa manana mpilalao tsara amin'ny Malagasy ary anomana ihany koa ny lalao miverina no ny fahitany ny kalitao ananan'ny mpilalao tsirairay indrindra fa ireo mila ravimahatra ao amin'ny ekipa Malagasy. Manoloana antsika tamin'izao fotoan'izao ny mpananjaka ny Barea de Madagasikara Franck Jonathan mety na inona ny tena hoe lesika ary inona ny tombo inona ny deputady mety nanapetraka tamin'ny lalao iny inona kosa ny hoe ny deputady entina amin'ny lalao miverina atao any Kampala Uganda. Ya ny lalao androany tamin'ny zareo Uganda moa zany dia azo lazaina hoe mafimaty any matanjaka rabata ny zareo Uganda raha oharina tamintsika io tsika moa zany mikarika ny isa roa ohatra teo am-pizaram-potoana voalohany tena miady mafy ny mpilalao malagasy. Atena nanao tsy zavatra mihitsy ary mpilalao-tsika ireo tao anatin'ny fizaram-potoana voalohany na teo amin'ny fizaram-potoana faharoa sainga tany amin'ny farafaran'ny io zany somary mitaky ihany ny avizanana ho antsika malagasy zany dia teo no olana kely nahitany zareo aminay dia anankiray tany amin'ny faran'ny lalao mihitsy zany. Azo zany hoe olana kely ihany koa ny fotoana izay niarahandreo mpilalao ireo izay efatrano zany hoe nompiana niarahan zareo. Tsara le lalao amin'ny ankapobeny fa tokony ho tsaratsara koa. Mila ihany koa nahazo occasion de but tsika teo amin'ny penalty izay tokony fahatelo no gaganto any vahimany efa tsy maty ateo ihany koa vahima raha tokony paty amin'ny fahaverisy nefa tsy maty ihany koa somary korota fabrisy nefa moa zany raha ohatra ka maty avokoa ireo lalao anakireo anakireo dia nitarika ivaranao tsika zay tena tsara roa iray moa ny ivarany lalao dia maintsy anomana paikady entina hiarika an'izay lalao miverina zay afaka tababolana ny Kampala zany. Ireo mpilalao ireo ihany reny no mety andafitra ny ekipa pirenena ny Kampala mety tsisy ireo mpilalao fanampy arakaraka ny paikady moa zany dia tena hoe hanina fotsiny amin'ny fiarovan-tena satria le skôro roa iray sarosarotra ihany le skôro iray fa tsy maintsy hitady tsika ny Kampala amin'ny lalao miverina dia arakaraka izay zany no mety hoe mbola mitondra mpilalao fanampy ary mety ihany koa sady ao anatin'ny fiarovana mety amin'ny fivelarana zany. Sorana maître Franck Jonathan tamin'ny ankapobeny dia nanoana hatramin'ny farany ireo mpijery singa marobe sy Mahajanga na dia teo ary ny fahatsipana tenana tany amin'ny segondra farany raha zay ny azo lazaina azy
da ihany koa ny vaovao avy aty amin'ny kangara be mananjara dia mahajanga zay sinora koty manana ho an'ny matv Antananarivo.